Efa karazany tsy mahafy intsony ny fomba fitenenana fa dia any amin'ny fandraisana fomba filazan'ny soratra masina amin'ny ho avy tsy ho ela na ho tonga tampoka tahaka ny fiavian'ny mpangalatra ny fandraisana fanapahan-kevitra toy izany. Voalohan'ny Repoblika tsy matapakahatra, tsy misy fandaranasa matipaky anovanany gouvernemanta. Omaly nilaza izy fa toy ny mpangalatra no fiavian'ny fanovanany gouvernemanta. Io tonga am'le tenin'ny soratra masina hoe ho avy tahaka ny fiavin'le mpangalatra am'le fotoana izay mampety azy no mampety an'izy io. Ny olo-pirenena mitondra fanazavana no arahantsika. Tsy mety reny. Nisy nefa zavatra efa tsy mety hatramin'izay nisy fa mahagaga mihitsy mahatonga anjarony hoe manao foana ohatran'io e. Fa tsy mety io satria ny fiainam-pirenena efa mitsikofana mihitsy. Efa mijaly ny vahoaka ve dia zy andraso lava zao ve no atao ve dia eto ve izany. Fa tsy fantatry heviny ilo asa mba matahotra n'Andriamanitra any zareo tsy matahotra mijery an'ilay vahoaka mitsinjoka zao resery reny dia zava-doza amin'ny firenena ireny na hoe firenena hoe manan-karena nefa atao miantry eo ambony fantrany. Loto sy ny anina sy nety dia fanilikilika fotony izy fa tsisy mandray andraikiny akory. Rehefa tsy mety fata fa tsy mandeha tokony eo izy tonga dia marepepetra hoe manala ny olona hoe tsy mampandeha ny izy fa tsy misy an'izany ho avy tapika any ahoana koa neteza zany hoe avy tapika manisy tonga dia asorona hoe zao dia miala ianao fa tsy mahavita zavatra raha-panaovina anao. Inona ny tokony fampatahoran-jareo misy zavatra fafenin-jareo zany io matoa izy mifampatahotra sa andrasanao tena okaoty dao ny malagasy vao tena ilaza ianao tena tsy nety nataoko loatra zao. Amiko tena mahamenatra izao zavatra mitranga zao dia amiko tena tsy ary miakina any amin'ny daholo mihitsy zany fienjeran'ny rehetra zay tsy mandeha eto dia any amin'ny daholo fa izy tokony eritreritra izy hoe zany nametraka andranona teo tsy mandeha izy dia aty amiko fantatry ny olona ary tokony hitazona ny lalam-panorenana koa io zany ny anako zany tena tsindriky mafy tokony lalam-panorenana zany aloha tokony hajaina aloha satria io aloha ny lany vahoaka ary tsy tokony kitikitihana mihitsy io. Fa lolo io fa rehefa tonga reny ny fitsapana hevi-bahoaka indray hoe inona reny hovana dia mbola mihera vahoaka koa satria io lalana fehan'ny vahoaka ray manontolo fa tsy nisy mametimety andreo ihany ny lany azy eo hovana na tsy hovana ny izy ka izy zany tokony hiverina amin'ny lalam-panorenana zany raha izahako zany eo plasiny dia miverina amin'ny lalam-panorenana tsy mahamenatra zany hoe tena miala tsiny aminareo vahoaka fa zany eritreritiko hoe zao izy ka ataonao fa tsy mety ny izy milamina io raha ohatra miverina amin'ny lalam-panorenana izy satria tsy mety hanatra ny lalàna daholo tiana rehetrarehetra ka iskosa velonanao zany zay fa manao conférence miaraka amin'ireo ministre miaraka amin'ireo ny sorona an'io fa tsy sina satria ohatrany mbola afava be fandraisan'olona zany raha tsy hoe tapoka be ohatrany miala tapoka fotsiny eo ianao nefa le olona teny iny ngefa mazava na tsotsoronao na tsy miteny directeur izy matahotra izy sady le fotoana koa fa fokely sisa fokely sisa mandany eo mety tsy haiko izy na mbola asirena tsy asirena raha salamiko izy tsy asirena intsony izy satria tirenina loatra le fiainam-pirenena ataony tampotampoka zany le izy ataony tsisy mahafantatra tsy mendrika aloha le teniny fa tokony ahitsy zany le izy fa tsy tonga dia miteny vatana ohatra zany tsy mandeha araka tokony izy aloha raha firenena ny hitako manokana amin'izy zao any tsy rotana zany zay nitondrany mbola tsisy fiovan'ny tanàna mety izy mihitsy tsy mandray ny andraika